avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Ialokalofa amin'ny mpanao ratsy ireo mpanao bizina ny politika eto amintsika ka mahatonga amin'ny famonoana aina tsy manantsiny sy mandoto ny mpanao politika rehetra. Nahazo fampitaovana mitetina roa tapitrisa dolara na mafisana ny ady amin'ny tazomoka avy amin'ny mazovoa Amerikana ny Madagasikara. Fanampiny izay nahitana lay misodomoka ray tapitrisa io. Noferana ho 100 litatra isan'andro isaky mividy ny abetsaky ny lasantsy na gazoal azo amidy eo anaty bidon na fitoeran-tsolika hafa. Fepetra ara-teknika fa tsy vokatry ny tsy fampiny ny famatsiana na ny tahirin-tsolika. Nametraka paikady iraisana anatsarana amin'ny vizotry ny fanadinana bakalorea amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny fampianarana ambony. Isan'ny andraisana fepetra manokana ny fiparitahan'ireo lazahady na diso miparitaka amin'ny tambazotra. Anovelany tsy isan'ny fanesorana sazy ho an'i Iran raha tsy mandao ny fandarana asa nokleary izay ataony ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay nitondra ny heviny momba ny fifandonana eo amin'ny Iran sy États-Unis ny antsipriandreo. Akafaliana trano tonga lasongo vavy no tsy dia indray nitokantranao amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampiralamba-bao manasa anao vetrany anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana fialokalofa amin'ny mpanao ratsy sy ireo mpanao bizina ny politika eto amintsika mahatonga io famonoana aina tsy manatsiny sy mandoto ny mpanao politika rehetra io. Takina araka izany ny famaizana araka ny lalàna ireo mpanao politika rehetra tao afiditra ao anatin'izay raharaha alatr'olona ary mifandralana amin'izay ihany koa amin'ny fametrahana masotsivana amin'ireo afaka manao politika eto Madagasikara. Olona saina no mitaritra ny antsipriana. Tokony ho sovanina ireo mpanao politika fa mivaona amin'ny fanaovana politika ny ataon'ireo olona sasany mitonona ho mpanao politika raha ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Veloboaron misy fantsika, biby mandripaka omby, biby olona, alatra taova, opération varira, alajaza sy ny sisa. Izan'ireo trangany fandimby teto Madagasikara ireo tatao anatin'ny 30 taona farany izay samy misy ambadika politika avokoa entina anakorontanana araka ny nambaran'ireo tompom-pahefana tamin'izany. Ny iraisan'izy rehetra samy tsy fantatra na tsy nampafantarina ary tsy nosamborina sy nampiarana ny lalàna izay tena atotonikotroka azy ireny fa nilamindamina teny ny raharaha ary miseho indray taona vitsy aty-aoriana fa ny endriny no miova. Malagasy olona tsy manatsiny hatrany no hiarany tsindry azo lena. Mamoy aina, mamoy zanaka, mamoy fianakaviana amin'ireny tranga ireny. Tsisy antoka ny tsy hiverenany tranga toy ireny tsony amin'ny tantaram-pirenena raha tsy voasambotra ny lohany. Amin'ity raharaha alatr'olona ity takina ny amoahana ny marina rehetra ny fahatojony ny fanadihadiana izay efa mandeha. Dia za mihitsy manantena hoe ho tratratra any amin'ny fotony fa ny angatantsika kosa dia hoe asio profo mazava mba tsy isian'ilay hoe élimination politique. Fa rehefa ohatr' izao zany tena tokony hivoaka tsara mihitsy ilay profo hoe izao ny tratra atao fa tsy tokony ajanona amin'izay ty hoe secret d'enquête. Eto dia ninninona fifanarahana politika fa izay olona meloka ao anatin'izy ireny kosa aloha dia tsy tokony hisy famelan-keloka velively satria namoiny ainy ny olona. Za dia manohana an'izany fitoanan-dohan'ny tanora izany hoe asio masotsivana
farafarasy amin'ny lafa fitsarana ny mpikambana sy ny olona milatsaka ho candidat amin'ny politika apetrao ny masotsivana fa manjary lasa ny olona rehetra eny fa na dia tafiditra voaroroy amina lafiny tahaka izao ary dia tena miverina manao politika dia tahaka ny Andriamanitra kely. Mahavoafoaka zavatra maro ilay teny hoe fanavaozana ijoroany ny fitondrana ankehitriny. Asa lehibe andrasana anatin'izany ny fampiarana ny tany-tandalana ady amin'ny tsy maty manota. Fampiarana lalàna izay tsy tokony entina intsony toy ny zava-nisy hatr'izay anaovana valifaty politika ka ny avy amin'ny fanoerana ihany no saziana fa ny ao an-trano sy ny eo an-tokotany na manao ny tsy mety aza tazany-potsiny. Amena ny fiainana amin'ny ankolafikery samihafa ifehezana izao toedrarà miafara amin'ny famoizana aina samy malagasy izao. Mialatsiny ny fanaovana politika re tompoko dia fifaninanana ara-kevitra, ara-potikevitra. Ka eo zany tokony apetraka mazava tsara hoe manomboka zao iza no tokony hanao politika. Raha hanao politika ianao dia inona aiza ny lalana tokony ho alehanao sy ny dingana tokony ho arahanao raha hanao politika ianao. Fa zao aloha zany raha izao ny fanaovana politika. Hitako mihitsy zany hoe tena tsy fanaovana politika ny zavatra nisy tokony hisy fepetra ho raisin'ny fiarahamonina malagasy miarahana amin'ny mpanapa-kevitra politika izay misy amin'izao fotoana izao sy ireo izay ataontsika hoe ao anivon'ny fitandroana ny filaminana. Tafiditra anatin'ny endrika fanakorontanana ankehitriny ihany koa ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina amin'ny tambazotra tserasera ka ilaina fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana sy fahaizana mandanjalanja avy amin'ny olom-pirenena. Ny alatr'olona sy ireo fahafatesana izay misy fa abotsana amin'ny fanelezana vaovao diso ka tokony ampifamatorana amin'ny fanadiadiana izay mandeha. Itsaran'ny malagasy ny fitondrana fanavaozana ny fivoahan'ny marina na tsy amin'ity alatr'olona ity izay tsy tokony ho ela raha ny fahaiza-manao sy ny fitaovana eo am-pelantanany ny mpitandro filamenana. Mampanontany tena manoloana ny vony sy ny alatr'olona misy amin'izao fotoana izao vony teo anivo ny fivondrona Benevekany amin'ny hoe iza no mahazo tombontsoa amin'izao zava-misy izao mandalo fotoan-tsarotra isika ara-bibiana tsy roa amantany no mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny andao rahantsika ny fanampanazavana. Ifamoana ny toerana eto ve tsy misy feo amin'ny fieritreretana intsony mihitsy ve aiza ilay fahendrena malagasy amin'ny fanajana ny aina dia ho sanatria ve ny ratsy no anjaka eo amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny miantefa amintsika olom-pirenena aza mety ho raviraviana andatsakaina satria sarobidy ny aina ary lahatokana ho ny taolo aoka samy ho mailo amin'ireo mpanararoaka ny savorovoro misy ka mikendry ny ampisaritaka amin'ny fiainam-piarahamonina fa dio ny endrikendrika sy ny tombotomboka ka malina faty ireo alakobika tsy tiako tare faloza ho amin'ny fiarahamonina ny endrikendrika ho anareo mpitondra tsapa ny izaka efa ataonareo amin'izao fijaliany vahoaka izao fa oka mba ho betsaka noho ny teny ambara ny asa tanterahana sovariana ka miamahazo vahana hatrany ny ratsy oka mba misy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro zao fa tsy ho vero anjavony toy ny mahazatra. Avelaitsika eo ny vaovao mifandraika amin'izay alatr'olona misy eto amin'ny firenena izay fa tsy hita toy ny fananganana ny komite teknika eo anivon'ny primature sy ny famoahany eo anivon'ny FFKM ny tety andro momba ny fikonan-doha-pirenena ray volana aty aoriana. Ny fikonan-doha-pirenena izay ambara ho kiondalana goavana amin'ny raharaha-pirenena ary ankina ny hoavin'ny Madagasikara sy ny vahoakany amin'ny hoavy ihany koa ka tokony tsy avela hatoritory gabain loha. Raha ny vaovao farany nomeny fitondrana fanavaozana momba ny dingan'ny fikonan-doha-pirenena dia tokony natsangana tamin'ny herinandro faharoan'ny volana Jona teo ny komite teknika eo anivon'ny primature izay ikarakara ny fikonan-doha-pirenena. Iray volana aty aoriana nangingina tanteraka ary tsy nandrenesam-baovao intsony ny fikonan-doha-pirenena na avy teo anivon'ny primature izany na avy amin'ny ministera misahana ny fanavaozana na avy amin'ny FFKM. Misy ny tompon'andraiki-pahefana karakara n'iny zavatra iny endrasan'ny vahoaka malagasy izany concert national zany satria ekinina raha-pirenena be da be izany zavatra zany ka manantena izahay vahoaka indrindra fa ny mpitolona mba hisy toy an'iny zavatra iny satria betsaka ny anteran'izany zavatra zany fa ny anankiray atsidika ihany koa manao ahoana ireo minisitra sasany fa tena sady tsy fatary-bahoaka izy ireny no tsy hita mihitsy sady tsy mandray andraikitra ny tsony teny tsy miresaka. Tsy tokony hajanona ho fampanantenana fotsiny ireny tety andro nampahafantarina sy ny dingana hirosoana no lazaina meloha
momba ny fikonan-dom-pirenena ireny. Ny fikonan-dom-pirenena izay dingana voalohany amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara raha ny taratasy nalefa ny fitorana fanavaozana tany amin'ny SADC ny 12 febroary teo. Miainga avy amin'ny fikonan-dom-pirenena avokoa raha ny hita tao amin'ny votoaty ny antotan-kevitra mirakitry ny fandaranasan'ny fanavaozana tarihin'ny filoha Kolonely Mikael Randrinirina, ny fanavaozana ny rafi-pifidianana, ny fanavaozana sy ny fanoratana ny lalam-panorenana vaovao ho an'ny Repoblika Fadimy ary ny fikarakarana ny fifidianana. Iso ny fikonan-dom-pirenena dia ao anatin'ny fikonan-dom-pirenena misy zavatra tsy maintsy avoaka eo. Dia izay zavatra avoaka eo fehikevitra avoaka eo izay ny tonjana sy anjafetana ny fomba fifidianana. Azadino fa mbola be dia be ny mametsaka ao ny État unité ao ny État fédéral singetsarehetra any anatin'ny fikonan-dom-pirenena daholo no mamahaza zany. Manana ny fahefany manokana Madagasikara misy mpitondra eto ka tsy tokony SADC ny baiko amin'izany. Raha ny tetiandro no faritan'ny ministera misana ny fanavaozana tokony ao anaty fakain-kevitra eny anivon'ny fokotany na eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao volana Jolay izao ary hitohy amin'ny volana Aogositra. Aorian'izay miroso amin'ny fakain-kevitra eny anivon'ny komina sy ny distrika mandritra ny volana Septambra sy Oktobra ary eny amin'ny volana Novambra no hatao ny fakain-kevitra eny anivon'ireo faritra 420 manerana ny nosy miaraka amin'ny fakain-kevitra isam-pamokarana sy mampita amin'ny sehatra samihafa. Ho faranana amin'ny volana Desambra ny dingana amin'ny alalan'ny fakain-kevitra nasionaly izay hanaovana ny famotinana ireo sosikevitra sy fandraisana fanapahan-kevitra farany. Ho fanajana ny febtaona 420 volana napetraka ho amin'ny fitorana fanavaozana tsy maintsy atomboka amin'ny ity taona 420 ity ny fanomanana mifandraiky amin'ny fitantanana ny fifidianana. Anisan'izany ny fanavaozana ny rafitra sy ny androm-panjakana misahana ny fifidianana, ny famolavolana ny fehezan-dalàna vaovao momba izany fifidianana izany eto Madagasikara ary ihany koa ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy ho iatrany ny ministera misahana ny fanavaozana tany Ampiandohana. 4 volana 6 dia hifarana ity taona ity. Ny dingana voalohany fanavaozana dia ny fikonan-dom-pirenena izay tsy mbola fantatra hoe inona ny efa vita ary hatraiza ny efa natao. Ilay komite teknika voalaza fa hikarakara ny pitsopitsony are teknika tsire tsy hita hatramin'izao. Ilay valandresaka ho an'ny mpanao gazety ataony FFKM hilazana ny tetiandro sy ny fomba hanatanterahana ny fikonan-dom-pirenena ihany koa tsy nisy mandraka ity androany. Lay misody moka sy fitaovam-pitiliana ary fitaovana fandrotom-pahasalamana amin'ny sitraka internet no natolotry ny masovoa Amerikana ahafahana miady amin'ny tazomoka androany. Eto Madagasikara izay voamarina fa mbola maro ireo olona tratran'izay tazomoka izay ahoana minisitra ny fahasalamam-bahoaka. Entsora Soarimalala. Ao amin'ny faritra fitovonany no mbola ahitana tabetsaka indrindra amin'ny aretina tazomoka amin'izao fotoana araky ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Malona izany, lay misy odimoka manodidina ny iray tapitrisa isa sy fitaovam-pitiliana mihoatra ny 9 hetsy ary fitaovana miisa 13 ahafahan'ireo tompom-pahasalamana amin'ny sitraka interneto no atolotry ny États-Unis ho fanohanana sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Mitentina $10 ity fanampiana ity ary tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa mivelatra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara izay voafaritra ao anatin'ny fifanaram-piara-miasa nosoniavy ny firenena rotota ny volana Desambra 2022. Toana mitetina $430 no toana omeny Madagasikara hatramin'ny taona 2022 araky io fifanarahan'io hatrany. Taona izay nanamafisana nahitantsika porofo mivaingana amin'ny fiara-miasan'ny gouvernementa malagasy sy ny gouvernementa États-Unis amin'ny sehatra ho mifantoka bebe kokoa zany amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretina mifindra. Ao anatin'izay moa ny tazomoka. Raha nitaremarika aloha no asiana resaka betsaka aloha ny marary tratran'izay aretina zay ary misy koa moa zany ny olona maty fa ny fahazahoantsika ny fitaovana androany dia antoka lehibe ahafahantsika mampidina ny tahan'ny olona tratran'izany aretina zany eto Madagasikara. Fiara-miasa stratégique fa tsy asa fanasoavana no atao. Ny rafi-pahasalamana matanjaka kokoa no ahafahan'i Madagasikara misitraka sy mifehy ireo arety mifindra alohan'ny paritany any amin'ny firenen-kafa ka iarovana ny fianakaviana Amerikana sy Malagasy hoy ny masoivo Amerikana. We believe that healthier and safer communities abroad brings benefits
to American families as well. Dia ny tanjona voalohany indrindra aloha dia ny tsy hahatongavany ambana ara-pahasalamana avy amin'ny aretin'ny findra amely ireo fianakaviana amerikanina any atoerana. Mba ahafahana tonga amin'izay dia tsy maintsy misy izany ny fiarovana sy fiaramiasa ireo firenena hafa rehetra hatongavana amin'izay fiarovana izay tsy paritahany mihoatra ny firenena rehetra tsy hatongavany any amin'ny firenena amerikanina ihany koa ary iray amin'ireo aretina ielana fiarovana ireo ny ady amin'ny tazomoka sy fanohanana ny rafi-pahasalamana matanjaka satria rehefa matanjaka araka ny lazaiko teo ny fiarahamonina malagasy eto dia matanjaka ihany koa ny fiarahamonina maneran-tany. Nitetika asa tahaka izao no anehoana ny fanampiana iraisany pirenena entiny États-Unis araky ny paikadiny filoha Donald Trump ho an'ny fahasalamana maneran-tany anatiny American First. Mahatonga ny États-Unis ho milamina sy matanjaka kokoa eo amin'ny fanampiana ny Madagasikara ametraka rafitra-pahasalamana tsy miankin-doha sy mahaleo tena kokoa. Nandritra ity lanonana fanolorana fitaovana hanatsarana ny tontolo ny fahasalamana vamazovo amerikanina ity ny antso ireo mpiasa mpanjakana hanatsara ny fomba fiasan'ny filoha ny fanavaozana ny Repoblika Androany. Ilaina fandavatena sy fahafoizana ny fanompoana ny vahoaka hoy filoha mpanjakana. Andao rahantsika izay fanampanazavana izay. Antsika izay omena sisy amin'ny kolokolo tandremo ny Starlink tsy hipetraka tsisy connexion fa mipetraka fotsiny ao. Zay moa ny mahazatra atsika mpiasa mpanjakana zay rehefa omena raisina le izy voalohany ihany mandeha fa rehefa zavatra miengage vola dia tsy manao tompona andraikitra amin'le toerana. Ialao le toe-tsaina mampalahelo ohatr'izay rehefa mba mahazo fitaovana dia le mandoan'iny isam-bolana angamba tsy tokony olana tokony andeha foana io mandritra ny fotoana izay iasany eo amintsika eo. Vaovao ny toe-karena ny famatsiana solika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noferana ho 100 litatra isan'andro isaky mividy ny abetsaky ny lasantsy sy ny gazoaly azo amidy ao anaty bidon. Barikana fitoeran-tsolika hafa azo afindra ihany koa araka ny fanapahany izay noraisiny teo anivo ny ofisy malagasy des hydrocarbures vokatry ny tsy fampiny ny famatsiana na ny atahirin-tsolika ny fepetranapetraka fa mifototra amin'ny antony ara-teknika ny ara-piarovana ary ny ara-toe-karena araka ny fampitamba-avao netiny teo anivo amin'ny ministera ny angovo ny ariva teo. Tsara soarvelo. Natokana ho an'ny varotra tsinjara ny station service ka miteraka olana ny famenoana fitoeran-tsolika azo afindra na conteneur mobile lehibe amin'ireny toerana ireny ho ny fanazavana nentiny avy eo anivon'ny ministera ny angovo sy ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures Androany. Anisan'izany ny fanakanana ny tolotra ho an'ny mpanjifa hafa ny loza ara-piarovana fahasimban'ny fitaovana sy ny maro hafa. Araka izany tsy azo atao intsony mividy lasantsy sy gazoaly mihoatra ny 100 litatra isan'andro na mampiseho tarata sy fanamarinana toy ny carte statistique, ny patente, registre de commerce sy ny sisas ireo izay manjifa solika amin'ny alalan'ny fitoeran-tsolika azy entina bidon na barika sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Misy anefa amin'izao fotoana izao ny olona izay mitondra an'ireny le hoe conteneur mobile izay mahazaka hatrany amin'ny 5,4 alina litatra ka mameno an'ireny le conteneur reny zareo eny amin'ny station service miteraka olana maro zany tompoko. Ny mpanjifa vitsy no mibobo ny pompe mandritra ny fotoana maharitra anyka voatery miandry ela ny mpanjifa hafa any amin'ireo faritra lavitra izay station service tokana monja no mba misy dia vao mainka miteraka olana lehibe zany io fitotonany solika avy eny ambony midina anaty plastika io dia mety hiteraka ilay amin'ny teny vahiny hoe courant électrostatique izay mampitombo ny mety isian'ny loza amin'ny firetana. Tokony anao fifanarana mivantana amin'ireo mpanjara solika araka ny rafitra ara-dalàna sy ara-toe-karena manan-kery ireo mpanjifa lehibe mivily amin'izany rafitra izany izy ireo rehefa mandika izany ka miteraka vesatra ara-bola ho an'ny fanjakany raha ny fanazavana hatrany. Produit eny amin'ny station neka subventionné ny fanjakana dika zay lasa amin'ny fanjakana no mandohan'izay
vola tokony alohan'ireny client zay efa manana appel d'offre efa fanaraka izy anatin'ny prix mena nefa anaty calcul ny resaka carburant lasa izy zany lasa tsika ny fanjakana reny mameno dia mampivoaka betsaka be ny volam-panjakana zany zavatra zany ary tatoato le izy tena hita gonfle mihitsy zay vola zay a noho ny fahitana an'izay tsy andrasana efa misy amorazivo hosakanana fa zay le izy fa ny resaka aproa dia ampy zao tsika mite zao tonga indray zao ny sambo misy sambona jetsy gazoala indray rehefa tonga ao tamatavy androany ariva efa miatra eny anivon'ireo tompontsoloka ity fepetra ity lavina avetrany ireo anjifa mihoatra ny zato litatra isan'andro ho ny mpitantana tompontsoloka nanaovana fanadadiana anarana ny tanjona ho amin'ny fiantohana ny famatsiana solika manerany Madagasikara fa ihany koa isorohana ny sazy ahazo ireo tompontsoloka raha mandika izany raha eto amin'ny tompontsoloka anay aloha dia efa mampiatra an'izay zay entitra mihitsy misy efa zay fa manana ny chef de piste zay mandeha mijery manaraka an'izay fepetra zay lavina tonga dia ferana raha sendra misy zay maximum zany le olona maka dia 5 bidon ihany maximum tsy misy fetra ankila ny abetsahany solika azy vidiny raha toa rotsaka mivantana ao anaty reservoara ny fiara natao hiantohana ny filamina ny famatsiana ny fiarovana ary ny fanajana ny rafitra mifeny fivarotana solika ny fipetranapetraka fa tsy noho ny fahampiany solika ho iatrehan'ny avy eo anivon'ny ministerany angofo sy ny OMH botry ray nitondra olona nkasa iondra nantsokosoko no sarona atao amin'ny seranantsambo nambary vato nozobe ny alany sabotsy fo ny alahady lasa teo naterina teo anivon'ny polisy pirenena avetrany izy ireo taorian'ny fandraisan'ny tafika an-dranomasina azy ireo ka eto andriatsilafo ny aliny sabotsy 1 jolay fo alahady botry ray no sarona saika hitondra olona antsokosoko ny ainga teo amin'ny seranantsambo nambary vato nozobe rehefa nataony fisavana olona misy 12 no tao anatiny ary nahitana zaza amam-behivavy taoriny ny fandraisan'ny tafika an-dranomasina azy ireo naterina teny anivon'ny polisy pirenena ho amin'ny toy ny fanadiadiana ireo olona ireo ny volana jona 2024 botry iray nitondra malagasy sy congolais misy 10 teo eo no tratehaka vao mangiran-dratsy tany amin'ny moroteraky ny commune Tembeni Mayotte ny volana septembre taona 2024 teratany komorianina ray sy malagasy misy 120 ihany koa ny voasambotra rehefa nikasa iondrana tsokosoko tany Mayotte niaraka tamina rongony 10 sy 900 kilao sy roma 10 litatra tsy nisy taratasy mazava niaraka taminy ny raisan'ireo rehetra ireo ny fitsoahana ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny fitoniana ara-piarahamonina sy ara-politika ka mikasa hitady fiainana tsara kokoa any amina firenen-kafa mampidi-doza ny fiondranana tsy ara-dalàna toy izao tranga izay efa namoizana ain'olona maro tamin'ny faritry ny nosy valiny taona vitsilasa izay iverenantsika vetivety ny vaovao ny toekarena fa sehatra ny fandraharany ampitomboana ihany koa ny famatsim-bola ho andreo tanora manana titikasa manandanja ka voafantina ao anatin'ny fandaranasa ny conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie isan'ny tanjona ao anatin'izany ny ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharan'ireo tanora sy hanampiana azy ireo hanana fahaleovan-tena ara-toekarena ao anatin'izay sehatry ny fandraharana zay entsorasoary malala malona ny fahasarotany fampidirana ireo tanora amin'ny tsenany asa sy ny famoronana asa vaovao eto Madagasikara hokendrena ro atao lara-pameana ny fanamafisana sy fanohanana ireo tanora mpandraraha manana tetikasa ho ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena misy ny fivoriany komity teknika isana ny fifantenana sy ny fifampitodiana momba ny fandarana asa fampiroboroboana ny fandrarana ho an'ny tanora ny CONFEJES na ny conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie izay ampihatra noho ny Madagasikara nanomboka androany araharitra 5 andro andinina sy ifantenana ireo tetikasa rehetra avy amin'ireo firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay ka nisan'izany ireo tetikasa mandidina ny 70 sy 100 avy eto Madagasikara isitraka famatsim-bola avy amin'ny CONFEJES ny tombony ho antsika aloha voalohany dia ny famatsiana fampitomboana ny isan'ny tetikasa izay ana tanora vatsia arabola anty programme PPJ any CONFEJES ity. Ny faharoa dia mitombo ny famoronana asa ho ana tanora manerana ny Madagasikara ary afaka mifaninana amin'izany tsika amin'ireo firenena hafa ny teny frantsay aty Afrika. Ny tombony fahatelo farany dia mampirisika an'ireo tanora antsika koa mba hamorona zavatra vaovao mamaly
ny ataontsika hoe ny programme na relance économique any Madagasikara satria fantatsika tsara fa marefo ara-teokarena Madagasikara ka raha mieritreritra atsika ny hanarana sy hampandroso dia tsy maintsy mifamoronana na orinasa sy tetikasa ihany anisany no afahantsika mampiroborobo sy manarina ny teokarena indrindra teokarena avy any ifotony. Vinavinaina hiakatra 1,2 amin'ny 3 alina euro ny famatsim-bola ho an'ireo tanora hampandraraha voafantina ao anatin'izany miankina amin'ny fifampidinina ao anatin'io fivoriana io raha ny fanazavana trany. Raha iverenana mahery ny 7,5 tapitrisa euro ny famatsim-bola natokana nohanana ity fandarana asa fampiroboroboana ny fandrarana ho an'ny tanora aty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay ity ka i Frantsa no mpamatsy vola lehibe izany hoe mandony 50,000 ho anatin'izany. Hodinina mandritra ny fionana izay ahatra 5 andro ihany koa ny fanombanana ireo tetikasa natolotra ny vokatra azo tamin'ny fandarana asa ary ny famolavolana ny pekady ho an'ny taona 2022. Lara-pamehana amin'ny fandarana asa ireo tetikasa mikendry ny fanodinana sy ny fanomezan-danja ny vokatra eto an-toerana ary koa ireo mifandraika amin'ny ariana voajanahary, ny fambolena, ny fiompiana ary ireo sehatra hafa manana fahafahana hampandroso ny toe-karena. Tanjona amin'izany ny ampiroborobo ny fanavaozana, hanamafy ny famokarana eto an-toerana ary amoronasa maharitra ho an'ny tanora. Tonga tao anatin'ny fotoana ndoka vetivety sika ny fepetra raisin'ireo ministera isan-tsokajiny mikasika ny fandridrana ny fanadina mpanjakana bakaloria amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny faratsin-dala no mahazo arivo avaratra any Antsirabe ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'ireo. Aza misaraka amin'ny ary. Leo anty moto ty fa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy fa mbola tsy ampy mivola kasitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. La tombola avec Cosmos continue jusqu'au 19 juillet. Yes, 25 millions ariary. 25 millions ariary. Wow, 25 millions ariary. Yeah, 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner. Pour tout achat chez Cosmos, participez au tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bon d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant, attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany avy agny Europe an'le tegna top mina mety aminah miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy mega tsindrio ainganariny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina aza safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boena gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mataty soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy refzetiny ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko a dia izay mafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angam-piasa izy ary mahafapo-hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Yas et moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Vitany tolakandro teo ny fifanaovan-tsondry fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa hanatsarana ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana baccalauréat 2024. Fifanarahan'ny-piara-miasa izay andrasana hanatsarana ny zotra mpanadinana amin'ny fiakabeny. Ravaky ny aina volatiana. Entitra ny fepetra ho fiarovana ny filaminan'ny fanadinana baccalauréat izay ho tanterana manomboka ny alatsinainy 20 jolay hatramin'ny 14 jolay ho avy izao. No amafisina ny pekady ho fiarovana ny fizotry ny fanadinam-panjakana malona ny firongatry ny fiparitahan'ny osoka anatina tambazotra sosialy. 3 sy 3 alina sy 4 hetsy no isan'ny kandida ho mpiadina baccalauréat amin'ity taona 2024 ity izay nandraisana fepetra maro mba hiarovana ny fanadinana. Izay itsinjara ho amin'ny foibe mpanadinana miisa 400 manerana nosy. Amin'ny ankapobeny dia iompana amin'ny fiarovana ny tontolo manodidina. Resahana manokana ny fametrahana miaratsiny amin'ny teny vahiny ilay antsoina hoe veille numérique. Fantatsika ny fampiasana ny tambazotra serasera amintsika amin'ny teny izao anaparitahana vaovao tsy marina. Ao anatin'izay ny ataontsika hoe lasa adina tsy marina, tsy mitovina. Arak'izay anarany hoe veille izay dia tena fanaraha-maso. Anticipation zany teny vahiny no atao. Izy zany ataontsika hoe
fiarah-miasa manokana zay efa iarahan'ny office du bac mpikarakara ny bac amin'ny raha Madagasikara. Misy karazana mety groupe WhatsApp io na zay fomba afahana mandefa zay mety aya. Misy eo anivon'ny faritany, misy eo anivon'ny ministère, fa misy koa zay iarahana amin'ny zareo mpitandro filaminana. Manankery manerana nosy ny lamina napetraka, manomboka amin'ny mpiadina ny fiarovana ka hatramin'ny ambaratonga ambony izay mikirakira mandritra ny fanadinana. Izany no natao ho fisorohana ny korontana mandritra ny fanadinam-panjakana. Ao anatin'ny famatorana ny fiaim-piaina ny fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra Vatovavy sy Fidivonany amivondrona ao anatiny vavy izay nanamarika ny 520 taona ny jorony. Amin'ny fanamarinana ny taom-pahakalazana izay nampiarahana tamin'ny fandraisana mpianatra vaovao. Dorantsika ny Antsiprian'izay. 720 feno taona katroka ny orinan'ny Aivafy na association des étudiants venant de la région Vatovavy Fidivonany izay mandrato fianarana ato amin'ny université ny Mahajanga. Foko avy amin'ny distrika enina no mandrafitry nyity fikambanan'ny mpianatra avy any amin'ny Vatovavy sy Fidivonany ity dia ny Manakara, Ikongo, Ifanadiana, Vohipeno, Nosivarika ary Mananjary. Lanonana roa sosona no karakarany Aivafy ny farany herinandro teo dia ny fankalazana 520 taona ny ijoroany sy fandraisana ireo mpianatra misy 70 mianaday ny traopikamana vaovao. Izahay reto dia zanaky ny faritra avy any amin'ny faritra Vatovavy Fidivonany kanefa no ny fandratona fianarana dia tonga tsy alavitra ty ary naomby ny fikambanana Aivafy izay mifanohana amin'ny sehatry ny fianarana mba ho tafita. Ny tena mampiavaka ny fikambanana Aivafy izahay dia mitazona ny fahendrena izay hanananay izay tolorany ireto ray aman-dreny filohamboninahitry ny fikambanana izay mihay anay izay tolorako fankasitrana manokana izay mitantana anay amin'ny mahampianatra anay izay. Dia akoatran'izay ny mampiavaka anay dia ny kolosaina izay hanananay any avy amin'ny faritra dia izay no tazononay hatrany na dia tia atany lavitra aty izay. Tonga maro nanotrina ity lanonana ity ihany koa ireo fikambanana ara-drazana avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny sy ireo ray aman-dreny bila Ravinahitra eto Mahajanga indrindra ny iray pia ihany ireto mpianatra mikambana ato amin'ny Aivafy ireto. Fifaliana ho an'ny fikambanana ny nahatafita atria na dia tao hoe maro ny zavatra sakatsakana, maro ny olana anatrehana, fantatsika tsara fa mpianatra ny 20 isanjato nyzany mpikambana zany raha tsika malala fa tsy mora ny fikarakarana kanefa moa dia totosatsakany sy-andavany zay noho ny fiaraha-misalahy araka ny voalaza tao amin'ny kabary tao hoe teo le fifankatiavana eo amin'ny samy mpianatra mifampizara dia mametraka laminasa, mametraka vina mba hahatonga ny fikambanana tsy ho matimomoka fa iroborobo hatrany tondra fampandrosoana ao amin'ny firenena. Anisany tondra anjara biriky nanatanteraka nyity fankalazana 520 taona nijoroan'ny Aivafy ity ny solombavam-bahoaka ny Mananjary, ny solombavam-bahoaka ny Fanadiana ary ny solombavam-bahoaka ny Manakara izay nanampy arabola sy nanolotra omby natao novokena amin'ny tampihavanana. Avy any Mahajanga dia iverina ty Antsirabe vetivety amin'ny tarain'ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana ao amin'ny Fokotany mahazo arivo avaratra ao amin'ny commune ambony vohitra Antsirabe amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban-dalana izay namboarina voaingana ihany koa. Miteraka tsy fahasalamana ny vovoka miparitaka vokatrizay fahasimban-dalana izay tsikaritra ihany koa fa zara fa vita raha ny fitarainana nataon'ireo mponina Andrindrina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Anisany mampitarain'ireo mpampiasa lalana atao anatin'ny commune ambony vohitra Antsirabe lalana eto Fokotany mahazo arivo avaratra mihazo ny Fokotany Ambomiantroa raha tsy ivona dia mibe ny tanàna teo aloha izay nametra-pialana no nanamboatra ity lalana ity tamin'izy mbola teo amin'ny fitantanana tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamina orinasa lehibe tsy miankina iray mpamokatra simenitra avy eto toerana izay fantatra fa nanome simenitra tamina lasaka amin'ny taonina maro. Amin'izao fotoana izao dia manomboka miasimba tanteraka ity lalana ity izay anisany mampitarain'ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo mpivarotra
raha ny fanadadiana natao dia teraka tsy fahasalamana ho azy ireo ny vovoka simenitra izay miparitaka vokatry ny fahasimban'ity lalana ity. Miaina ny aretina mihitsy anay zany tratran'le vovoka rehefa tonga ny rivotra satria eo amin'le lalana simba zany vao mandeha ny tomobile rehetra dia mandeha mivovoka dia mifafy aminay dia tena mahanena anay zany satria tratran'ny gripa tsy mijanona na ny aretina rehetrarehetra amin'le vovoka tena mijaly satria na ny entana midy zany ara dia tonga dia vovoka ny hita iainany eny zany ohatrany anao zao ny akotony dia isaka ny adiny roa dia efa sasana dia tena jereo ny lokony atody miova aby hatramin'ny lokony atody varotana na dia atody vaovao aza dia lasa mavomavo amin'le vovoka mifafy. Izy aloha tena mampijaly le mamovoka mandeha ny sery ny karazany fa tena potika tatera fa lavatavaka be daholo tena mijaly any aloha raha mazevajevatra fa tena sahirana mihitsy vao mahazaka taonina ray amin'io sady lavaka be alina izy. Tao anatin'ny fotoana fohy dia tonga tamin'izao fahasimbany izao ity lalana ity ho hiatrany ireo mponina ety an-toerana sy ireo mpampiasa lalana ary raha ny tsikatra tamin'ny fotoana nanamboarana azy dia zara raha vita sy tsy nanaraka ny fenitra maty alina amin'ny fanamboaran-dalana. Misy ihany ireo ampahany tsara saingy tsy mitovy ny fanamboarana natao raha ny fanazavana trano. Tena hita hoe tsahanety zany ny tena maro oka ny tany raha metaka be izay mampendakendaka be azo oka dia kely somalo ohatra ny tsanahatrako vao vetivety kely dia potika le lalana tetatoky ihany nahita ihany aloha fanamboarana anazy ohatra ny ataondra leo alasafay fotsiny le izy tambola izy mba tsara ihany dia rehefa teorina lasa nanao lavaka sy karazany rehetrarehetra iny tsahamateza le somany tena izy fa ataondra leo zara raha vita ny tena marina fa anona za tokony mba hoe pavena gidrony tena izy zao tena tsita zay lava anazy zay aloha dia hitanay tsara mihitsy nanamboarany amin'le ampateny an'le somasy le tany eo zany ampateny azy anaovany an'le izy dia misy an'le mahatonga le tsara zany a ohatra hoe sendra amin'ny amin'ny grossiste reny zany izy manambola dia manampy somahy tsy avelany ataony amin'le hoe ohatra zao ny tena anona tsara fa ny anazy izy mihitsy manao anazy miaraka amin'le olona eo dia vita tsara ny azy fa ny olona rehetra zay mandalo moa dia efa hoe lalana vita ny azy hoe io dia efa hoe mba vita e ka ijerena mambolana fotsiny dia efa tsara lalana tsony amin'le zavatra namboarany azy ny zara fa vita mihitsy tena raha ny hevitra anay dia tena ataon'le goudron reny mahitsy reny zany dia amin'izay mba tsy mandeha ny vovoka tsisy ihany tsy mampijaly anay mihitsy. Araka izany dia anisan'ireo lalana mampitarain'ireo mpampiasa lalana ato anatiny renivohitry ny fatrivakina karatra ity lalana eto amin'ny fokotany Mazoriva Avaratra miazo ny fokotany Ambomandrosoa ity izay miteraka tsy fahasalamana ho an'ireo mponina ety an-toerana ny vovoka simenitra vokatry ny fahasimbany lalana. Miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika amin'ity volana jolay ity. Anatin'izay maro ireo fihetsika mampitondra tiana tsy voatandrina mety hanohitoana ny hafa indrindra ho an'ireo mikasa handeha taxi borosy. Izay indray no tanterina amintsika ato anatin'ny zanam-pandarana kopy anao any Androany ity zanam-pandarana ity izay anjara biriky etiny Golo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Kopy anao Coordonné miaraka amiko nareo mazangaso hoe tamataso ambantsa lova miaraka amiko amin'ny chauffeur anamako dia mambatsika ety izy raha maveo lova rangano ko malala fa lova ny chauffeur rangaso le malala ny chauffeur zay raka dono loke Antsika mijery le boucher mety atry ambadika ary mangaba fa io zao misy soratra salama tompoko salama ino azo ataonareo zafady sasaka anao réservation ho any Dego zao andeha zao androany eny tompoko eka ny fraitsika ato de plastika afaka mandroso ianareo dia afaka mijery place tasy tany io ok ty zany place misy atintsika ato devant dia afaran'ny chauffeur afaran'ny chauffeur amin'ny 5 dia aveo amin'izay amin'ny 9 ty 15-16 amin'izay bafond angala bafond atao amin'ny analiza le réservation sarobidy zay azafady madame azo ataonao tokony efaka iny andeha azafady efa nadofreta tsy velany tatsy ty zany mendro anao tao an-tany
Ty tsy bie sady tsisy raha fa tatra ny mpanera tantany tagny ianao. Tsy maintsy mamena mandoa ndray za madama. Eka, tsy maintsy mandoa. Aiza le place reo madama azafady? Ty sy ty. Ay amty bafon ty? Eka. Eny ato. Ok. Ty zany biena roaroa dia tiany anao ndao tsika hijery tomobily amin'izay. Tao. Amin'ireo fa mila tonga satria amin'ireo fa manao chargement dia sao dia be entana manahirana. Zay fa mandeha zao indraindray amin'ny efatra indraindray amin'ny efatra sasany. Ty zany ny tomobilitsika dia placenareo zany ao amin'ny bafon. Asotro kely ty zaloha fa vizana be a. Fa tsy tandringa izy plaky ity tsy azo atoriana ty. Ay, aleo ary ale. Dora na tomobile amizay ka? Bao ary. Ory madama, fa ahoana koa zany tena vao miainga ty nitsika dia fa zany veranga narety e. Inona e? Kisaka zany aloha telo be aka. Kaneta leranga ty tsy hitako izay tsy nampiakarana anazy tany ambony tany. Tandrivo ny fananana imbonana, olova maharitra ho any taranaka. Ataovy madio vatana rehefa voyage, ary aza manao manitra be ihany koa. Teneny ireo mpamily raha mandeha mafy loatra, ampahafantary ireo mpitandro filaminana raha sarotra teneny izy. Kopenao zay. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androan'ity indray no ndao arahantsika vetivety. Tonga namangitsina nio fiara-mioro tamin'ny fianakaviany Sahala Fanekeny ny filohan'ny fanavaozana kolonely Randrenirina Mikael miaraka tamin'ireo mpanolontsaina avy ny fanavaozana Miralahy androany. Sahala zaza 12 taona izay namony eny taoriny fakanankiriny azy ratreheviny ny maraina ny 7 Jona 2024 lasa teo izy no tsy hita ary ny vatamagnatsika ny sisa no hita teny Ambonjibe tamin'ny 3 Jona 2024. Voalaza fefa eo am-pelatanany manampahefana ny fanadahadiana mahakasika ity raha ity amin'izao fotoana ka andrasana ny tohiny. Nivoaka tamin'ny fanginany niavan'ireo olona maty vokatry ny fanafihana nataony dahalo mpira itendro amin'ny miaramila amin'ny fanafihana sy fampirorohona ny vahoaka tany Tanandava distrikany Beroro faritra Atsimo Andrefana. Piralahy 12 taona sy 40 taona no nisy nitifitra ny Valjona 2024 saingy tsy maty. Fantatra izy ireo ny nahavandoza izay praitanana ihany ka nibaboka tamin'ny fianakaviana sy nangataka raharam-pihavanana. Nanaiky ny fombafomba tamin'izany ny fianakaviana niarambona saingy velam-pandraka indray no nomanin'ireo nahavandoza nandritra ity raharam-pihavanana ity ny 12 Jona teo ampiresahana ny andron'io ihany tifitra varararaka no nitranga ka efatra tamin'ireo fianakavian'izy Miralahy miisa 7 niatrika ny fifampiresahana no maty. Raha ny fitantaran'ireo tafatsokana nandritra izany fifampiresahana izany dia miaramila efada sy dahalo raindahany miisa 4 anintoerana ireo no nitifitra varararaka io. Efa nisy ny voasambotra saingy mbola maro ireo mirehary indrindra ireo nahavandoza mivantana amin'izao fotoana izao ka izay no anaovan'ny fianakaviana Antsoavo ny hanaovana hazalambo azy ireo. No tanterahana nanomboka androany alatsinainy 13 Jolay hatramin'ny 14 Jolay 2024 izao eny amin'ireo lycée technique sy ny ivitoeram-panofanana manerana nosy ny fanadina mpanjakana izay azona certificat d'aptitude professionnelle na ny CAP mpiadina 770 no miatrika izany ka hizara amin'ny foibe mpanadinana 240 ho tanterahana amin'ny lalam-piofanana roa ny fanadinana dia ny pédagogie par objectif na ny PPO sy ny approche par compétence na ny APC. Araka ny lalàna velona eto amintsika fandika andalana ny fitsaram-bahoaka ary melohana tsy misy fepetra
no mare ny ministeran'ny fitsarana nandritra ny fifanambarana nataon'izy ireo androany fa ny fikarohana ny marina sy ny fanaovana famitorona dia andraikitry ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara izay nahazo fiofanana manokana momba izany ka izy ireo ihany no manana fahefana hampiatra ny lalàna sy hanapa-kevitra momba ny sazy io ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fitsarana taoriny ilay raharaha tany maintirano maresaka iraisam-pirenena vetivety tsisy ny fanesorana ny sazy ho an'ny Iran raha tsy mandao ny programa nokleary izay ataony ny minisitra ny rarambahiny frantsay mitondra ny heviny momba ny fifandonana eo amin'ny Iran sy États-Unis amin'izao fotoana izao mbola nanohy ny fanafihana ny Iran États-Unis alina namaly zany Iran ka nikendry ireo firenena mpifanila vodirindrina aminy izay miaradia amin'ny États-Unis mbola mifampidinika amin'ireo mpanelanelany Iran amin'izao fotoana na eo aza ny fifandonana eo amin'ny États-Unis isorohana amin'ny fiakaran'ny fifandonana midingana mafimafy kokoa dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafo amin'ny rapitsondray ary veloma tompoka Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté Ni Vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ni Vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, mina mety aminà. Nanolotra ho anao teo Ni Vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.